Falmerabantsika rehetrarehetra indray an, rehefa avy nanaraka an'iny championnat du monde de pétanque iny tsika dia andao resahana zavatra marary atsika. Tsara aloha marihana fa hitako daholo ny commentaire an'olona rehetrarehetra, indrindra moa izany commentaire avy amin'ireo mpomba fitondrana izay tonga dia milaza fa hoe nitsapiana politika indray ty resaka pétanque ty. Tsara fantatra aloha fa zana olona mpanao politika ara dia olom-pirenena ihany koa ary malagasy ihany koa fa tsy mbola 8 centimètre ka rehefa malagasy dia toanako ary rehefa malagasy tonga tia Frantsa dia tsy maintsy hotronina satria fa tsy ataova lalanam-boa akory io ka ny tompony aza tsy tia. Raha ohatra ka hoe teto aminay tonga teto Frantsa reo atleta reo ka hoe tsy nirarahiana, zay ngamba ny tokony nananana tsiny hoe andray kosa tonga any aminareo any Dijon ve ny championnat du monde de pétanque dia ianareo ve dia tsy mba tonga akory mba manotrina. Teneniko anareo anefa zany andro weekend zany ety andafy ety fangalana aina, fanaovana izay zavatra tokony tsy vita mandritry ny herinandro izay esanao, fa nenay nolan'inay tany amin'ny pétanque le izy. Na dia marobe ireo olona mitovy amiko tamin'ny fotoana iny vao nianatra an'izany règle du jeu ana pétanque izany. Izany hoe dia tsoriko tsy nahay ninina alohan'ny iny herinandro iny fa tamin'ny herinandro eo vao nianatra hoe ohatriny ahoana ny règle du jeu. Tsy mahamenatra mihitsy izany satria za tsy hiambo aho hoe za tena mpanao pétanque be mihitsy jamais de la vie za mbola tsy nanao pétanque ary efa nitifitra bola indray mandeha indroa fa tsy mahay tompoko. Ary za koa tsy laza mihitsy hoe za nanampy andreo na za nanao tsy nanao ninina mihitsy ary tsy milaza navita ninina mihitsy fa kosa afaka nanatrika dia faly ery mitondra an'le bracelet nafana nanatrika amin'izany compétition mondiale izany nandritra n'izay fotoana izay. Io ny zavatra misy dia isika rehefa mandresy ihany ny olona zay vao tiatsika no milaza hoe nandresy namanay, fa tsy mba tiatsika le miakompane an'le olona ho tonga amin'izay fandresena zay. Dia nenahy nefany hitako hoe le comité de soutien, les fan club, les spectateurs izay misoutenir ny équipe amin'ny sport reny no mahatonga ny fandresena. Zay dia teneniko. Ireny no manome moral ny joueur sy ny compétiteur sy ny athlète rehetra mba ho ambony moral hoe zay kosa misy manoana, zay kosa mba misy mi-applaudir, izay ny antony nahatongavanay tamin'iny ary izay nahatonga anahy niantso maro be andreo malagasy izay afaka nanao ny déplacement mba ho tonga taty amin'ny Zénith mba hanatrika n'iny compétition iny satria mba mampafaly andreo atleta atsika ny mahita hoe misy olona marobe tonga eo. Fa ny atao hoe récupération politique dia milaza ianao fa ianao no naomby indrindra teto tany ka nahatonga andreo olon'ireo nahazo fandresena. Zany natao hoe récupération politique hoe fitantananao ny firenena sy fitantananao an'le fédération na le taranja atletika no nahatonga anazy. Tsika nahita tsara fa izay foana ny zavatra nitranga tao Madagasikara tamin'io andro Rajoelina io aloha ny hitantsika. Tsy nirarahiny izany foot zany, tsy nirarahiny izany barea zany rehefa hoe nandresy dia lazainy fa izy indray hono no nanampy ny barea, tsy menatra akory mandainga. Bref, fa ny tamin'ity pétanque ty dia
tsy ho pétanque ihany fa ireo sport rehetra zay ataontsika hoe atao akilabao satria ny sport a Madagasikara dia natao fitadiavana marché fotsiny ihany anaovana terrain synthétique anaovana fanodikodiam-bola fanaovana marché ao amin'ny ministère sport io. Hitantsika tsara ny ministra izay mifandimby tao amin'io sport io Toto i Tinoka Roberto i Ajaresampa iza koa tsy tadidiko daholo ny anarany satria tsy rarahiko loatra ilay anaran zareo fa ny zavatra tsy vita ny fantatro dia lasa kilabao ny sport any amintsika. Dia avy eo rehefa lasa champion le olona dia misoratena ilay fanjakana izay na vita be. Ka za zany eto dia miteny hoe vavany tsy tonga taty aminay ny ianareo milaza fa nisy récupération politique nataoko tamin'ireny fanohanana ny ekipa malagasy ireny. Fitiavana sport voalohany, fitiavana malagasy faharoa ary fitiavana anohana an'ireo ekipa ireo mba hanotrona an'zareo mba ho eo seulement les présences no nahatonga anay teny ary maro ohatran'izany koa ny olona zay tonga teny noho ny fitiavana hoe ay tonga eto a Frantsa kosa ny ekipa malagasy ohatran'izay koa ireo olona nanaraka teo amin'ny Facebook misy olona teny mihitsy moa nampime anay rehetrarehetra satria mitovy daholo ihany izahay tsy misy fantatray ny règle du jeu tamin'ny voalohany fa toe zahay vao nianatra. Misy niteny sa ozy izy mamalili izay za vao misy miorakoraka dia miorakoraka koa fa tsy fantatra koa hoe inona ilay zavatra iorakorana. Dia oui c'est comme ça fa fitiavana mahatonga an'izany rehetrarehetra izany fitiavana an'ilay taranja fitiavana anotrona ny malagasy mitovy raha aminao fa tsy hoe sakaizan'ny mpandresy satria izahay mbola tsy nandresy ireo ekipa ireo dia efa teo izahay aloha mba hanotrona an'zareo. Resy zareo dia teo izahay miaraka malahelo amin'zareo. Zay fotsiny nataonay dia vita. Tsy misy hoe hoy fidura ihany na tsy fidura ihany tsisy an'izany tao. Tsy misy an'izany tao hoe nafidy numéro zao na zao na zao bref tsisy idiran'ny élection. Fa izao kosa ity zavatra ity kosa aloha dia izaho moa zany ny antom-pisiko eto amin'ity tany ity dia miteny hoe inona zavatra tsy mety dia inona ny tokony atao satria averiko foana ihany ny fitantanana firenena dia andraikitra fa tsy zo c'est pas un droit. Ohatrany hoe ianao zany mpanjaka dia hoe droit anao satria ianao zanaka mpanjaka dia ianao zany manana droit hitondra ilay firenena. Non, responsabilité zany, andraikitra zany. Nandray ny andraikitra hitondra firenena ianao ohatranay mieritreritra ny andray andraikitra hitondra firenena indray androany dia mahatsapy izay hoe misy zavatra andrasan'ny vahoaka aminao, misy zavatra andrasan'io malagasy io aminao ary izany andraikitra anao izany dia droit ny malagasy, zon'ny malagasy mitaky an'izany aminao, zon'ireo vahoaka ireo tsy hoe zon'ny mifidy fa ambadika an'iny fifidianana iny dia misy tamberina andraikitra andrasany aminao ary izay tsy hoe vita ny fifidianana dia samy vita fa izay zavatra izay mila ataon'ny mpitondra rehetrarehetra. Ary izay ny antom-pisiko tompoko miala tsiny fa za dia tsy maintsy milaza inona ny zavatra tokony natao, inona ny zavatra tsy natao ary inona amin'izay raha no andrasana ary tsy maintsy hoe iandreketan'ny fanjakana fa tsy afaka atao fotsiny hoe dia samy midemerde satria izay ny zava-misy ao amin'ny sport io dia midemerde daholo ny olona rehetrarehetra ohatra malagasy rehetra ihany koa midemerde daholo ny malagasy rehetra. Demerde mampianatra ny zanany satria ny EPP, ny CEG, ny lycée, ny université tsisy mandeha amin'izay laoniny dia lasa midemerde ny olona manangana sekoly, midemerde ny olona mampianatra ny zanany eny amin'ny privé, midemerde ny olona mandefa ny zanany mianatra any amin'ny université rehetrarehetra privé sy any andafy, midemerde daholo tout le monde satria livré avec eux-mêmes ozy izay fitenenana tsy haiko filazan'izany amin'ny teny gasy. Dia avy eo
mieritreritra tsika malagasy hoe tsy manana tsy mila miandry fanjakana tsika aza miandry fanjakana zany tsy tompoko ny vola izay trosain'ny fanjakana, ny vola izay omeny banque mondiale sy ny FMI-ny fanjakana, ny fahefan'ny fanjakana mitaky hetra amin'ny zavatra rehetra izay alohanao Madagasikara manomboka hatrany amin'ny karamanao izay raisinao sy ny essence izay anodinana ny tomobile izay entinao na ny frébus izay alohanao dia misy hetra mandeha amin'ny fanjakana. Ary iny fahafahan'ny fanjakana maka an'iny hetra iny no mahatonga azy tsy maintsy manana andraikitra aminao olom-pirenena tsirairay avy. Tsy maintsy izay no mahatonga azy anana andraikitra takinao andray andraikitra amin'ny sport malagasy. Sport ny resaka eto. Inona zavatra nitranga tamin'ity pétanque ity mba tsy ho lava resaka tsika fa zaho moa zany be resaka. Inona zavatra nitranga? Tamin'ny 2019 dia nisy compétition championnat mondial tany Espagne. Nisy fédération teo aloha nitondra ny ekipantsika tany. Io fédération io dia tsy hoe nangataka izy fa zony izany ny hitondra ny ataontsika ny filan'io équipe nationale io hoe izay mila an'izao ahafana manao an'le compétition. Na io ny fitaovana izay ampiasain'zareo, na io ny déplacement, na io ny vola rehetra izay holanin'zareo mandritra an'izany compétition internationale zany. Nanome toky ny ministère sport tamin'izany ary indrindra ny DG sport tamin'izany Rosa Rakotomanga tononoko mihitsy ny anarany hoe horaisinay antanana ny frais sy ny dépensanareo rehetra amin'io championnat io ka dia nandeha tany na izy tena niary. Rehefa vita ny championnat nalohan'ny frais d'hôtel sy lasa izy nanao ny shopping ny ekipa malagasy tavela teo tsy nisy nandony frais rehetrarehetra ny zareo tany na frais d'hôtel na ny sakafo na nina dia hitan'ny fédération zany satria tany amin'ny fédération tokony andavana zany valeur na 50 000 €. Teo zany dia efa nahazo interpellation ny fédération de pétanque malagasy ino ny ty ataonareo ity. Nefa ny fanjakana izay taritin'ny ministère izay fanjakana izay ministère taritiny nomeny Andry Rajoelina no nanao an'izany zavatra zany. Ilazako aminareo hoe tsy récupération politique ty fa rehefa misy zavatra tsy mety dia tsy maintsy tenenina. Roviana raha ny fomba hitenenana zany ary amin'ny fotoana takinina no hitenenana zany. Izao no hitenenana an'izany izao fa tsy hoe rehefa tonga le olona amin'ny farany herinandro dia sanatria an'izany mody lazaina indray fa hoe zareo ny tena nanao inona teo na hoe sanatria koa tsy ho raisin'ireo olon'ireo fa hoe tsy nahazo médaille d'or fa le médaille d'argent ny azo dia avelao any satria zavatra hainy fitondrana io mihitsy manao zavatra ohatr'izany. Rehefa mpandresy le olona dia antsoina any Iavoloha tsenaina iny vato rehefa tsy mandresy le olona dia ataony ohatrany fako any tsy miexiste. Verenako kely tsy voaloha zany io 50 000 € tokony nalotany amin'ny fédération internationale de pétanque. Nisy relansa INBDB nataon'ny fédération internationale tsy nanana moyen zany ny malagasy ny ekipa malagasy dia nisy olona tsotra nandoa an'izany tompoko ary nanangana ny fédération pétanque ankehitriny. Avy eo tsy vitan'izay fa misy ihany koa ny ataontsika hoe micmac BDB ataon'ny ministère ny sport amin'ny fanodikodinana ny vola ao sy ny fitantanana ataontsika hoe ny mauvaise gouvernance ao anatin'izany sport zany. Fa izao
Tadidinareo moa le hoe CBT teo a Mahamasina. Le club bouliste de Tana teo Mahamasina, teo amin'io kianjan'ny Mahamasina io. Aiza zao io am'izao? Aiza le kianja? Aiza le CBT am'izao? Noravana, ny razena de tsisy tsony. Tsisy CBT tsony ao Antananarivo. Donc tsy misy boulodrome tsony ao. Hoe ataontsika hoe any public. Fa raha misy boulodrome ao de any privé any amin'ny tsy fantatrana ary tsy manana accès am'izany ny olon-drehetra. Fa le ao a Mahamasina aloha de efa tsy miexista tsony. Ary zany zavatra zany de tsy azo ekena. Fa nahoana? Fa ahoana ianao mahavita mamorona terrain synthétique partout, anaovana marché ho andry Rasso Marmaka sy ho andry Toto Tinuca Roberto de nefa ny boulodrome tsy ataonao Madagasikara. Nefa ny anisany condition apetraky ny fédération internationale fananana boulodrome national ao amin'ny firenena izay mpikambana anatin'izany fédération internationale zany. Anisany izay koa ny fahafana mandray anjara amin'ny compétition rehetra sy fanaovana recrutement na joueur national hoe misy joueur eraky ny tanàna eny de recrutena hiditra ao anatin'ny fédération io de misy sélection nationale misy rehetrarehetra. Tsisy an'izany ao Madagasikara satria nahoana tsy ampy tosika avy amin'ny fanjakana ilay taranja. Tsy ampy fandraisana andraikitra, tsy misy politika matotra raisina amin'le andraikitra amin'ny sport. De avy eo ianareo ilaza hoe récupération politique. Récupération politique amin'ny ahoana? Ianareo ane mpitondra, vous avez l'obligation de faire de la politique. Ary le politique eto, quand on dit politique de gestion de la cité, fitatanana ny firenena, ary anisan'izany ny sport. Fitatanana ny sport de anjaranareo. Matoa existe zany ministère en sport zany de misy fitatanana tokony atao, maninona tsy ataonareo? Ka eto zany tsika izao. Raha ny mikasika ny pétanque fotsiny de oka zava ny resaka. Misy zavatra marobe tsy vitan'ny zareo. Inona? Boulodrome. Faharoa, misy efa ho folo ny champion du monde am'ireo joueurs de pétanque reo, misy junior, champion junior amin'ny tir de précision. Efa heritaona mbola tsy niraisin'ny Rajoelina. Io zao misy an'ity champion du monde de tir de précision izigla kely ity. Satria nahita naka sary niaraka tamin'ny zigla sy ireo ekipa rehetrarehetra zao vao midikropaka indray hifaninana amina. Tsy maninona rehefa le fifaninanana masina, rehefa le fifaninanana dans le sens positif, fa raha tsisy an'izay de saika nataony zareo kilaboto indray ve sanatria reo joueur reo. Ireny joueur malagasy reny rehefa champion de tokony omena ny haja sy ny honneur ary ny ataontsika hoe ny projet amin'ny ahoana filazana zany le long terme, projet long terme mba anarahana zareo, mba anotronana anazy amin'ny fiainana, mba ho tsy ho lasa olo-onim-poana fotsiny izy après 3, 4, 5 ans. Fa mandritry ny fiainany ray manontolo izy dia soratra tao anatin'ny fiainany ary hitan'ny fiainany zany hoe champion zany. Satria zany champion amin'ny sport zany de miainy mihitsy, ny ainy sy ny fahaizany no mandeha amin'izany. Tsy resaka favoritisme zany, tsy resaka nomination zany, fa nisy investissement personnel tamin'ny vatan-tenany zany ny atao hoe sport. De normal, raha ohatra izy ka nanome ny ainy, tsy ho zavatra nanome ny fiainany ray manontolo, de ny tamberina andraikitra omeny fanjakana anazy, de ny manome anazy fiainana mendrika an'izany maha-champion zany. Tsy zigla ihany ny resahako eto, fa ireo champion rehetra ao anatin'ny pétanque sy ny amin'ny sport hafa ihany koa.
inona manko zava-misy araky ny teneniko de hoe mianto tena ireo fédération ireo am'izao marina fa hoe mbola mavita mianto tena izy fa na izany arany any tsy azo ny saina eritreretina zany hoe andeha hitondra avy de avy ny drapeau malagasy izy nefa ny mitaintaina isa-minitra hoe ahoana zao ny fomba se déplacer-vana ary ahoana zao ny andehanana ahoana zao ny antranona ary ahoana zao ny frais any andehanana any Espagne any Dijon ahoana ny hôtel ary ahoana ny sakafo ary tsy tokony eritreritra an'izany akory zareo tokony isy budget ao amin'ny ministera efa atokana ho an'ny fédération sportive tsirairay ary mandeha automatique ohatran'ireny budget autonome ireny de amin'izay tsy miasa saina amin'ny hoe ahoana ny fomba ifonctionner ahoana ny fomba iodinan'le fédération sy le équipe fa de ny stratégie hoe ahoana ny fomba ipointevantsika nyty pointy mba andresentsika an'io Italie io any sisa ny esan'ny lohany zareo ahoana ny fomba azahoantsika mandresany ty Hongrie ty any sisa ny esan'ny lohany zareo mba ny fédération ny président ny fédération sy ny membre ny fédération ary ny coach sy ny joueur tsy mifantoka fa tsy ny amin'ny hoe ahoana ny andehanany ty bolako ty eo amin'le place tokony ametrahako anazy fa tsy hoe rehefa mialety moa zay zany de mba manahoana ahoana indray zao ny fomba andehananay dans 2 mois ahoana indray zany zao ny fomba iainanay dans 1 an ahoana indray zany fomba andehananay amin'ny championnat manaraka dans 2 ans tsy tokony asa saina amin'izany zareo tokony efa mipetrapetraka zany zay ny atao hoe politique ka rehefa ohatra zany te hanao politika ny mpitondra de tena ataovy le hoe gestion de la cité omano raha ny programa mikasika ny sport omano ny programa tena mipetraka hoe ahoana ny caisse nationale fonds national anaovana investissement amin'izany sport zany tsy fanaovana terrain synthétique ihany na hoe inona moa ny anaty piscine olympique zay tsy any amin'ny toerana tokony ilana azy anao piscine olympique any Ambovombe ianao piscine olympique tokony ataonao de dans les 6 grandes villes boulodrome dans les 6 grandes villes fa tsy hoe any Ambovombe any amin'ny tany tsisy rano ianao ny andeha amorona piscine olympique de ohatr'izay de ho an'ny reto pétanque reto ny verenana satria ao ny resaka misy fepetra marobe mila structurer ny fédération sy ny organisation ny tournoi ao Madagasikara satria lazainy ireo taratasy navoakako aminareo manao tournoi sauvage satria nahoana samy mandeha amin'izay laoniny samy mandeha amin'izay mampety azy eny avy eo tsy manana structure infrastructure ny fédération nationale satria nahoana tsy manana moyen izy anaovana zany ahoana moa fomba andeha anamboarana fédération boulodrome ngeda be izay mandany vola be amina milliard d'ariary nge zany hitatsika tsara ohatrina nanamboarana ny terrain knapsa io amina milliard koa ny manamboatra an'izany boulodrome zany ko maninona no fédération ny andraikitra an'izany tsy zakany zany farany zakany de hoe ahoana ny taterana an'reto joueur reto mandeha amin'ny eto amin'ity toerana ray ty andeha ho ary amin'ity toerana ray ry ahoana ny ahafahan'reto joueur reto participer misy firy zareo misy efatra 5 enina 7 8 9 ahoana ny tsy ahafahana hoe ny sasany mandeha ny sasany mijanona satria tsy ampy ny budget dikan'izay de ireo orinasa mandoa écolage amin'ny fanjakana ireo orinasa lehibe ao Madagasikara mpanao sponsorina sur demande ny fanjakana foana no tena sponsorisé kely ihany sponsorisé kely tsy tokony ohatr'izay ny fandehany fa tokony misy fond
national mihitsy anoanana ny sport ary iny dia avy eo zaraina amin'ny fédération rehetrarehetra ary misy transparence en gestion zany ary tokony manana ny budget ny tsirairay reo de iny budget iny no anaovan'ny fanjakana hoe isa-taona zany reo mila an'izao vola de almena anazy any iny ohatran'ireny volany budget am'ireny EPIC sy EPA reny fa tsy hoe rehefa mandresy izy de mody raisinao eny ivatry de mody raisinao eny avilo de mody omenao promesse hoe de anome an'izao zany zay de anao an'izao de anao tsy mila promesse ry zareo ary tsy mila promesse ny vahoaka fa mila projet ary mila concrétisation ny andrasana zany zao satria efa fantatsika fa tsy maintsy anao fitsenanan'ireo joueur reo ny fitondrany Andry Rajoelina rehefa tonga zareo ary raha tsy manao koa izy dia izy ny tena adala ary izy ny tena tsy manao ny andraikitra ny raha tsy hitsenan'ireo olo reo fa tsy hoe mitsena de hoe tia vatabeany mitsena anazy eo non Andry Rajoelina ny te hitondra ny firenena io de mila mitondra ihany koa zany ny andraikitra inona ny andraikitra andrasany voaka malagasy sy ny taranja pétanque amin'ny Andry Rajoelina dia ny anomezan'ny Rajoelina eno eo miaraka amin'ny vava miteny hoe ao anatin'ny ray volana 3 andro herinandro ianareo dia izao daholy no ho atao anareo ary tonga de atao le izy fa tsy tenenina fotsiny atao promesse d'ivrone ohatrin'ny ray ny lainga ataony isan'andro io. Anisan'izany ny remboursement ny frais an'ireo olo reo, ny remboursement ny zavatra lany rehetra nandritra ny championnat tamin'ny 2019 sy ny préparation rehetra ny 2019 makaty satria sanctionné zany hoe voasazy nandritra ny 5 taona ny firenena malagasy tsy mahazo mandray anjara amin'ny championnat de pétanque international, tsy mahazo mandray anjara ary tsy mahazo visa izy raha ohatra ka pétanque no resaka tsy mahazo mandeha. Tena mijaly ange le joueur nefa zareo mahay izy zany tsy mahazo mivoaka intsony zareo zany tsy mahazo mivelatra noho ny adalany ny mpitantana ka izao zany de mila raisy ny fanjakana an-tanana ireo zavatra rehetrarehetra ireo fa tsy hanao an'izay fanjakana de aza miteny hoe izy manao récupération politique io satria ny enareo ny politika tokony ataonareo raha tsy ataonareo ka aveo ny olona manao de aveo de hoe récupération non, ny olona tsy maintsy andray ny andraikitra tokony ataony. Nenay zao ny andraikitra anay de ny fanotronana sy ny encouragement nyreo joueur reo nandritra fotoana nandalovan'ny taty aminay de ny zay ny adidinay aloha de nataonay nenay de vitanay nenay fa nenareo vitanareo ve ny adidinareo. Io hitanareo amin'ny publication koa taratasy nalefany Fédération internationale de pétanque tena hoe mamenatra ary tena hoe mandratra ny zavatra lazainy ao de mahagaga tsy miditra ao amin'ny lohan'le mpitondra le izy efa zany hoe nitenen'ny olona anao de ianao tsy mba taitra hoe inona ny atao ka za zany arinan'izao zavatra teneniko izao mialatsiny tsy maintsy arahako akaiky hoe anao sa tsy anao ty fanjakany ty fa sao de hoe variana amin'ny élection ampandany any izy moa ty ampandany any numéro 7 ny candidat mpanjakana eo fotsiny de tsy anao ninina amin'ty resaka ty non miandritsika malagasy ary mendrika ny ho raisina tanana mendrika ho ampiana ary mendrika ho tohanana tsy am'izao ihany tsy hoe bravo androany ihany ireo atleta malagasy ireo fa mendrika ho tohanana tokony ohatra hoe manao manao mena asy raikitra mikasika mifandraika amin'izany pétanque sy izany
zavatra hainy zany zareo any Madagasikara. Possible ange zany hoe manao recrutement zareo, mampianatra ny ankizy kely zay te-hanao boly izy satria zao fiara ery ny ankizy kely mpanao kanety sy ny rehetrarehetra. Hay misy bandy kely mbola jeune kely 23 ans zay arabaina manokana moa izy fa feno 24 ans omaly ny champion du monde tsika izay omaly ny Androany kay Androany satria tamin'ny alina kay moa zay no niona Androany 6 décembre ny anniversaire ny Zigle feno 4 taona izy mbola eritrerony zany nefa izy efa champion du monde. Izany tokony reharehan'ireo zaza kely malagasy mpanao kanety be hoe izy mampianatra izy ary tokony ho recruter ny fanjakana tsy izy ihany fa le Doudou Rakotomalala izay champion junior ihany koa ireo champion anankifolo ao Madagasikara tokony omena ny anjara toerany ahafahany zareo mivelatra amin'izany maha champion anazy zany ary fierté ho an'ny malagasy rehetra fa tsy amprimina any anaty tiroarany fotsiny nahazo an'le médaille sy le trophée de vita de inandray zany ny ataonay mbola mitaintaina hoe roviana indray zany zay vao afaka hanao zavatra manaraka mba ampitombo fahaizany de aveo recruter vaniolona de aveo ry Rajoelina manodikodim-bola manisy budget foana ao anatin'ny ministère sport ao fa ahodikodin'ny ministère sy ny DG sport fotsiny. Ka zay ny ataoko hoe miandry isika ny fandraisana andraikitra tena concret ary tena atao eo ao anatin'ny fotoana fohy ho an'ireo athlète de haut niveau indrindra ao anatin'ny ity taranja pétanque ity. Efa tsy hanao an'izay da za miteny hoe récupération politique fa récupérenay rehefa tsy hanao nareo. Mazava mandra-piona daholo azy.